Ny avao eny anivon'ny anjerimanontolo eny kosa mipetraka hatrany ny olana ao anatin'ny tontolon'ny vatsim-pianarana ireo mpianatra eny anivon'ny université Ankatso. Vatsim-pianarana enim-bolana tao anatin'ny taona 2024 2024 no mbola voarain'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao fotoana izao ka hangatahan'ireto mpianatra ireto moa ny hamoahana izany ao anatin'ny fotoana fohy. Tady vaovao Rosy Rakoton'Irainy. Ny ankamaroan'ny sambam-pampianarana eny amin'ny anjerimanontolo dia efa maraparana ny taom-pianarana 2024 amin'izao fotoana izao. Mbola tsy voaray anefa araka ny fitarainan'ireo mpianatra ny vatsim-pianarana enim-bolana amin'ny raha ny 3 volana voalohany no efa azon'izy ireo. Mangataka arak'izany ireo mpianatra ny andoavana izany vatsim-pianarana izany ao anatin'ny herinandro. Tsy tokony atao samihafa ihany hoy izy ireo mpianatra ny fanomezana omena ny Université eran'i Madagasikara raha nanana fandavan-tena ny hanome vatsim-pianarana 5 volana ho an'ny Université ny Tomasina ny filohan'ny tetezamita. Efa nisy ihany koa moa ny fionan'ireo solotenan'ny mpianatra ny mahakasika ity resaka vatsim-pianarana ity tamin'ireo tompon'andraikitra. Raha nanontany amin'ny tompon'andraikitra tsirairay izahay dia ny valiteny azonay dia hoe ny vatsim-pianarana izay taona 2024 2024 dia haloha amin'ny budget 2024 dia somary gaga izahay aty amin'ny anjerimanontolo satria ny antony mpianatra izahay nampianarana izany hoe ahon zany indépendance na exercice zany dikan'izany hoe ny vola ny loi de finance tamin'ny 2011 no tokony andoavana ny vatsim-pianarana 2012 fa tsy loi de finance 2013 zany hoe natao tamin'ny 2012 no andoavana ny vatsim-pianarana. Somary matahotra zay satria ny antony raha io vola andoavana ny vatsim-pianarana 2013 io zany no akana an'le andoavana 2012 zany hoe isy problème koa zany zay ao arinao amin'ny mbola misy amin'ireo mpianatra izay ao anatin'ny lisitra fanampiny moa mbola tsy nahazo ny vatsim-pianarana sy ny ekipement mihitsy ary maromaro izy ireo no ao anatin'izany lisitra izany. Nambaran'ireo mpianatra arak'izany fa tsy ho tompon'andraikitra amin'izay zava-miseho eny amin'ny anjerimanontolo izy ireo rehefa tapitra ny feim-potoana izay min'izy ireo ny amin'ny hamoahana ny olana mahakasika ny vatsim-pianarana.